isia mazava fandarana fikaron'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana. Dia faly indrindra ry havana miarabanao indray sy miona aminao amin'izao fotoana sarobidy men'ny tompo antsika izao. Dia ry havana hivavaka isika. Andriamanitra io ao amin'ny Kristy Jesosy no anatonanao anay satria izy ihany koa ny lalana tokana makany aminao ary izy koa aza nanatonanao anay mba afantaranay ianao ary ny fanahy masina izay lazany fahamarinana rehetra no mitaridarana anay ka afantaranay azy. Sotra tompo, amen. Rehavana hotoizantsika ny fandaniana ny amin'ny Pentekosta tamin'ity andro anio ity. Raha fitinina fotsiny zany ny zavatra efa nambara teo aloha dia izao ny fikasan'Andriamanitra efa hatr'izay mihitsy dia hatrany am-pendohana dia nihiditra ao anatin'ny olona, hitoetra sy onona ao anatin'ny olona, hiara-miasa amin'ny olona avy amin'izany ao anaty azy zany mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay nkendrena ho an'ity zao tontolo zao ity, ho an'ny olombelona izay efa nataony tahaka ny endriny raha teo ka tsy ho vita sy ho tanteraka izany fikasan'Andriamanitra zany raha tsy miditra ao anatin'ny olona izy. Zay moa no ambarany ohatra ny ato amin'ny Efesiana toko voalohany ny efa nambarany vakitsika zany io tamin'ny fotoanandro ny 9:7 vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe isika dia nofidin'Andriamanitra tao aminy tao amin'ny Kristy Jesosy fony tsy mbola ary ny fanorenana zao toy zao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatreny isika rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fanangahana anaka amin'ny lalan'i Jesosy Kristy arak'izay akasitrahany fony. Io zany no hoe tsika dia efa amin'ny lalan'ny fananganana anaka ao amin'ny Kristy Jesosy no mahatonga atsika ho tonga amin'izany le hoe toerana mahazanak'Andriamanitra zany, azany efa fikasan'Andriamanitra ny am-pendohana. Tsy tanteraka nefa zany raha tsy miditra ao anatin'ny olona Andriamanitra mba hahatonga atsika hitovy endrika amin'io Kristy zanany lamatoy io. Dia aty amin'ny Pentekosta fantatsika amin'ny fandehan'ny tantara azafady fa nanao safidy tsy marina ny olombelona ka na dia teo afovoan'ny sahaza ny azo fahalalany tsara sy ratsy sy ny azonaina dia milaza sy manondro an'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra dia ny safidy an'ilay ahalalany tsara sy ny ratsy le azonaina voan'ny azo fahalalany tsara sy ny ratsy ny olona fa tsy ny safidy an'ilay azonaina dia nanjary tafasaraka tamin'Andriamanitra izy nanomboka teo Andriamanitra izay loha ranonaina nambaran'ilay azonaina zany dia nanomboka teo amin'izay zany dia voafatotra tamin'izay fa safidy diso nataon'ireo olona voalohan'ireo zay ny fiainana zao tontolo zao ny olombelona rehetra teo ariana dia tafasaraka amin'Andriamanitra izy. Kanefa Andriamanitra ry havana tsy miala amin'izay fikasany raha teo dia zay no nataony ateo ariana fa amin'ny lalan'ny nanomezany an'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta ho amin'ny isam-batan'olona ho amin'ny olona rehetra mihitsy no ahafahany indray miverina sy miditra ao anatin'ny olona ka manatanteraka n'ilay fafikasany hatrany am-pendohana. Amin'ny Pentekosta tahaka izao zany dia io no nahavitan'Andriamanitra ilay hoe hidirany ao anatin'ny olona hitoetra ao sy olona ao mandrakizay ka hiara-iasa amin'ireo olombelona ireo amin'ny lalan'ny fitariana avy ao anaty. Eo ary havana dia tena mila hazavaina zany hoe fa iza moa zany fanahy masina zany. Na dia zany fametrahako ny fanontaniana zany dia mazava tsara. Za tsy nanao hoe fa inona ny fanahy masina. Tsy zavatra ampiasaina tompoko ny fanahy masina arak'izay eritreritry ny betsaka. Izy ny olombelona no mieritreritra ny zavatra tiany atao dia hoe izy mody mivavaka mangataka hoe ameo ny fanahy masinao anaovana an'io dia le fikasan'olombelona ihany zany no heverina hoe atao. Tsy tompoko amin'izay dia zavatra ampiasaina amin'ny fanahy masina fa ny fanahy masina tompoko dia tena personne iray amin'izay mandriamanitra an'Andriamanitra mihitsy tahaka ny hoe ray, tahaka ny hoe zanaka dia tahaka izany koa ny fanahy masina.
zay mahatonga manontany hoe fa iza moa le fanahy masina fa tsy nanao hoe fa inona ny fanahy masina. Zavatra miafiny zany hoe Andriamanitra tokana nefa miseho amin'ny endrika telo zany. Le voambolana hoe trinité masina tsy hitanao anaty baiboly akory zany fa voambolana teknika ve ny ilazana azy anambaran'ny fiangonana fa rehefa nandinika ny soratra masina ny fiangonana dia nahita fa tokan'Andriamanitra fa miseho kosa izy amina persona telo amina endrika telo mazava tsara dia ny endriky ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ny fanampinatsika atakatra an'izany angamba dia na dia tsy malaza fenon'le izy aza ny zavatra ambarako zao fa manampy fotony atakatra an'izany dia manao an'izao fanoaran'izao za azy miresaka aminareo zao tompoko dia olona manambady ray azy zany na dadan'olona asady manambady zany dia manana vady zany vadin'olona zany fa za koa nefany miteraka mananjanaka dia dada zany na ray za koa nefany dia mitaiza fanahin'olona mitondra fiangonana tamin'ny fotoan'andro dia mpitandrina zany fa ro olona telo reo zany tompoko le fisehoana anankitelo reo dia izady daholo ihany reo na lay vady na lay dada le ray na lay mpitandrina dia olona anankiray zany fa zao arakaraky ny olona miresaka amiko dia miova le persona na le endrika isehoana. Rehefa le vady no miresaka amiko dia le vady ato amiko no miresaka aminy, rehefa ny zanako miresaka amiko dia le dada na le ray ato amiko no miresaka aminy, le fiangonana miresaka amiko dia le mpitandrina no miresaka aminy. Tsy azo ampifamadihany reo fa samy manana ny maizy azy kosa nefa satria hoe rehefa miresaka amin'ny fiangonana dia hoe tsy ato anatiko le mahavady na le mahadada ao am'le persona ato anatiko zany fa ao daholo ihany zany saingy ilay olona mifanatrika no mahatonga n'ilay endrika miseho na le persona miseho. Dia zay zany ka Andriamanitra ray tany amin'ny fahariana dia izy no mpahary, izy no fitiavany. Vita ny fahariana dia fantatsika ny tantara fa tafasaraka tamin'Andriamanitra ary nandika ny ten'Andriamanitra dia mila vonjena dia tonga Andriamanitra zanaka Jesosy Kristy mitondra n'ilay famonjena. Ary amin'izao ankehitriny zao zany dia ny fanahy masina no endrika Andriamanitra eto amintsika, miasa amintsika ary aty anatintsika miaraka amintsika. Ny fanahy masina zany zay. Zany akory tsy midika hoe tsy eo ny ray sy ny zanaka, ao dia ao reo fa le zavatra misy dia ny fanahy masina no miasa amin'izao fotoana zao. Tena persona iray amin'Andriamanitra n'Andriamanitra mihitsy zany ny fanahy masina. Izy zany dia mibaiko sy mitarika fa tsy ampiasaina akory. Sujet zany izy fa tsy objet ampiasaina akory. Zay ry havana, izy no mitarika, izy no manondro ny atao, izy no milaza zavatra tiany atao, dia tsika manatanteraka an'izany amin'ny fanatanterahana an'izay tokony ho tandrifin'izay. Fa tsy hoe izy akory no asiana manao sitrapontsika, tsika mamola vola sy miasa amin'ny hoe mizaonao atao dia avy eo angatahana amin'ny fanahy hanao io zavatra io. Tsy zay zany, tsy zavatra ampiasaina izy fa tena izy no manoro dia izy koa no mibaiko. Voalohany zany reo tena Andriamanitra ny fanahy masina, tahaka an'Andriamanitra ray, tahaka an'Andriamanitra zanaka dia i fanahy masina. Faharoa, io fanahy masina io koa dia herin'Andriamanitra. Zay vao herin'Andriamanitra izy. Izy aloha zany dia Andriamanitra mihitsy, faharoa herin'Andriamanitra koa izy. Zay no ambarana ohatra zao ato amin'ny Efesianina toko voalohany 5 sy 10. Zao no voalaza ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa azafady Efesianina toko voalohany 5:7 sy ny 9:20. Ampifantarina anareo i Paoly rehefa mivavaka izy zany. Ny voninahitry ny lovany ho antsika olona masina dia izao: ny fioarany alehibean'ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo amin'ny tarany ankavanana ny an-danitra. Zao zany izy raha avadika amin'ny fomba filaza azy hoe nisy ny herin'Andriamanitra izay niasa
nanangana ny Kristy tamin'ny maty. Kristy Jesosy tompokoa tsy nitsangana tamin'ny maty fa natsangana tamin'ny maty, natsangan'Andriamanitra tamin'ny hery ny fanahy masina izy. De zao nefa ny andimarany andiny faha 20 io herin'Andriamanitra nanangana ny Kristy tamin'ny maty io nge io koa no hery zay miasa ho antsika zay mino atao anatintsika. Zay lazainy hoe ary ny foaran'ny alehibe ny hery no antsika zay mino araka ny fiasan'ny hery ny faherezany zany atao anatintsika. Herin'Andriamanitra le fanahy masina. Jesosy Kristy natsangana tamin'ny maty, 920 no ilazany ny testamenta vaovao an'izany. Mamaky ny soratra masina ianao 920. Ohatra zao anankiray am'ireny zany a zay vakiako fotsiny hoe Romanina 9 andiny 112. Hoy izy hoe ary raha ny fanahany zay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no toetra ao anatinareo, de zay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny teanareo mety maty amin'ny fanahany zay mitoetra ao anatinareo. Hitanao zany hoe fanahany zay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty, natsangana tamin'ny maty Jesosy zany tamin'ny alalan'ny fanahy masina. De hozy izy hoe io fanahy masina io koa no amelona atsika sy anangana atsika. Azany fanahy zany izy hoe zay mitoetra ao anatinareo. Zay zany riavana izy herin'Andriamanitra mihitsy zany ty fanahy masina ty. Voalohany aloha tena Andriamanitra mihitsy, persona ray man'Andriamanitra n'Andriamanitra, ary faharoa herin'Andriamanitra izy. De raha ohatra zany reo atambatra de zao Andriamanitra zany no manondro amin'ny maha-persona anankiray azy ny zavatra tokony atao, de avy eo am'izay omeny le hery anaovana iny zavatra natorony iny. Fa tsy lay fikasantsika tarivo fotsiny hoe zao ny tena atao fa zao ny mety atonona ny volanaina, zao ny atonona ny herinaina, zao ny atonona ny zavatra ataonay tsy tompoko, fa tena Andriamanitra no manondro ny atao ary ny heriny koa omeny anaovana an'izany. Fa telo farany ny fanahy masina io de tena fiainan'Andriamanitra, fahaveloman'Andriamanitra mihitsy io. Ohatra zao rehefa antsika mamaky ny Genesis 2:2-7, fony Andriamanitra nahary ny olombelona de zao ny lazainy soratra masina. Ary vovotanina amin'ireo Jehovah'Andriamanitra ny olona, ary nofofony fofonaina mahavelona amin'ny vavorony de tonga olombelona izy. Raha zany zavatra vakiny zany jerentsika de zao efa tonga teo ny tany no arian'Andriamanitra, le vovotany iny volavolain'Andriamanitra iny nataony sary olona de nasiany vavorona araka ny filaza eto zany, de le vavorona iny nasiany fofonaina mahavelona. De rehefa tonga le fofonaina, ny amin'le fofonaina moa zany amin'ny teny Hebreo fototra de milaza fofonaina aloha voalohany milaza rivotra ary milaza fanahy ihany koa. Zany hoe nasiana fanahy zany io le fotaka le vovotany io le tany mangy io nasiana fanahy de lasa olona velona lay fotaka teo. De ohatran'izany koa ry havako, Andriamanitra ny fanahy masina zany de tena fiainan'Andriamanitra mihitsy. Tsy velona Andriamanitra raha tsy ao ny fanahy masina, satria zany ka araka zany vakina teo zany de ny fanahy mihitsy no mahavelona, ny fanahy mihitsy no mahavelona ka Andriamanitra amin'Andriamanitra azy ny fanahy masina, io mihitsy ny fiainan'Andriamanitra. Ny Koritianina voalohany 2:1-20 de milaza an'izao zavatra zao ry havana. Hoy izy hoe fa iza no olona malala ny eo am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona zay ao anatiny ihany, de toy zany koa tsy misy malala ny eo am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Miariary eo zany ry havana malala amin'ny tompo fa ity fanahin'Andriamanitra ity de ny fanahy masina de tsy iza fa le tena le fiainan'Andriamanitra mihitsy, mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra rehetra, ny fikasany rehetra, satria Andriamanitra raha teo izy amin'ny Andriamanitra azy, io no mahafantatra ny zavatra rehetra zay efa tiany atao raha teo. De fanahy mihitsy zany no mahavelona. Raha veliko zany de zao voalohany aloha fanahy masina, iza ny fanahy masina, de izy mihitsy zany de persona iray amin'Andriamanitra n'Andriamanitra izy, tahaka ny hoe Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, de Andriamanitra koa ny fanahy masina, ary izy no miasa amintsika ankehitriny. Faharoa herin'Andriamanitra ny fanahy masina, izy de tena herin'Andriamanitra. Rehefa atoron'Andriamanitra persona Andriamanitra ny fanahy masina io tianao atao, de omen'Andriamanitra am'izay le herin'Andriamanitra anaovana an'izay zavatra asainy atao zay. Ary fahatelo tena fiainan'Andriamanitra ny fanahy masina. Ka am'izao andro Pentecoste zao zany de tsy maintsy averiny zany
fa tsy herin'andriamanitra fotsiny izy ka hoe baikona sy angatahana anao an'le asa tetsika atao fa izy mihitsy tena andriamanitra izy ary tena fiainan'andriamanitra sady herin'andriamanitra raha teo a mba havitana zay tra tian'andriamanitra atao ry havana. Nambara teo zany ravana fa hoe ity fanahy masiny ity de andriamanitra zay miasa amin'ny alalan'ny heriny ihany ko ary tena fiainan'andriamanitra ny fanahy masiny io. Ny amarantsika ny fampitaky-hevitra ny amin'ny pentecoste ravana de zavatra nakoroa ny tena lazaiko ampitaina amintsika zany zao. Voalohany aloha zany a de amin'izao andro pentecoste zao a no ahafahan'andriamanitra miditra averiko indray fotoana idiran'andriamanitra ao anatin'ny olona rehefa manaiky idirany andriamanitra le olona tena ao anaty a fa tsy araky ny eritreritry ny betsaka hoe manarokaloka eo ambony eo le izy de manaradia an'andriamanitra tsika tsy tompoka tsy manarokaloka eo ambony lohanao zany na eo ambony sainao zany le fanahy masina fa lazaina hoe tena miditra ao anatinao mihitsy. Jesosy no milaza an'izany eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona ary miditra ao mitoetra ao mandrak'izay mitoetra sy moninao mandrak'izay aty amin'ny testamenta vaovao aty amin'ny pentecoste zany no tanteraka ary zao nomena ny olombelona tsirairay avy le izy fa tsy ny ampahany olona fotsiny hoe manana mission manokana taka ny tany amin'ny testamenta taloha de avy eo vita le mission de tsoahana indray le fanahy masina fa vita tsinona zay nanirahana de tam'izany mbola ahafahany Davida mivavaka manao hoe aza manaisitra mifanahanao amiko satria mbola tsy tonga le pentecoste satria mbola tsy nomena ho eto amintsika ary mbola tsy nomena hoe aty anatin'ny tsirairay avy fa tsy ny jiosy ihany fa na ny jentilisa koa aza de omena amin'ny fanahy masina rehefa mibebaka izy ka manaiky andray any Kristy de omena azy koa ny fanahy masina de zay nomena le izy tompoko mba ho tonga zanak'Andriamanitra naterak'Andriamanitra itsika ary lazay ny soratra masina hoe ao amin'ny Kristy no mahatanteraka an'izany ao amin'ny Kristy zany no tanteraka de zay de eo zany ny Andriamanitra mazava be fa tsy miala amin'ny teny fikasany mihitsy izy efatra ny ampiandohana hatrizay hatrizay izy araky nyvakina atao amin'ny Efesiana toko voalohany ty efatra sy fahadimy efatrizay hatrizay izy nefa nikasa atsika ho atsangana ho zanak'Andriamanitra atao amin'ny fananganaka atao amin'ny Kristy Jesosy ka ampitovina endrika amin'iny Kristy Jesosy iny tsy tanteraka nefa zany raha tsy izy Andriamanitra mihitsy no mitoetra atao anaty fa tsy amin'ny ezaky ny olombelona kory zany na amin'ny fikasany tsara na amin'izay heveriny hoe fihetsepo mahafinaritra iainany sy mahatonga azy ho falifaly eo fa amin'ny alalan'le Andriamanitra miditra ao anaty no mahatanteraka an'izany fikasany zany ary tsy tanteraka zany a raha tsy aty amin'ny pentecoste de Andriamanitra fanahy masina no afaka miditra eo anatrehan'ny olona ary nahary azy zany a nzay fiavian'ny fanahy masina zay atao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany ka tambaky ambin'ny folo efa mivakitsika tamin'ny fotoanandro ary nambara tamintsika ny reo famantarana zay naseho miariary tamin'izay fotoan'izay zay ny zavatra voalohany zany riavana ampatsirovina atsika ary hitarihana atsika hoe am'izao andro pentecoste zao ny tamin'ny pentecoste fahatsirovana mantsy zao ankehitriny zao fa tamin'ny andro pentecoste no nomenatsika ny niditra ao anatintsika zafady a lay Andriamanitra amin'ny mahandriamanitra azy dia izy lay persona anakay am'izay mahandriamanitra andrao de ny fanahy masina zany de nomena koa ny herin'Andriamanitra de ilay herin'Andriamanitra zay nananganan'ny Kristy tamin'ny maty de iny hery ny asa tao amin'ny Kristy nanangana azy tamin'ny maty iny ko nge le miasa ty anatintsika am'izao ankehitriny zao atao anatintsika ato zany zay le hoe hery ny fitsanganana amin'ny maty miasa atao anatintsika zany satria iny ihany iny hery nanangana Kristy tamin'ny maty iny ihany iny ko no miasa ao anatinao ka ananganana anao eo anatrehan'izay anao olana bedibe mitrango amin'ny fiainanao eo ary de ozy Jesosy hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika
satria le herin'andriamanitra mihitsy le andriamanitra mihitsy no mitarika ary mame le hery anaovana le zavatra hitariany mba ho tomombana sy tanteraka ny zavatra efa ikendreny raha teo ary ny fanahy masiny koa iny de tsinona fa te izy de fiainan'andriamanitra mamelona an'andriamanitra de nefa zay fiainan'andriamanitra zay koa le omenantsika ty anatytsika liavana ny zavatra faharoa ambara zany de zao ahoana no mahatonga atsika ho zanak'andriamanitra atonga le fanahy masina ho tafiditra ao anatytsika zany de misy zavatra be dehibe moa eritrerititsika ny rafitra de milaza hoe amin'ny alalan'ny batisa eny mety ho zay gamba tokoa fa araky ny apokalipsy toko fahatelo andin'ny faharoapolo izao no mahatonga atsika ho ao am'izany hoe ho tonga ao am Kristy zany zay ny lazainy asan'ny apôstôly toko fahatelo andin'ny faharoapolo hoy izy hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy miaino feo ka amin'ny varavarana dia hiditra ao aminy aho iara misakafo aminy ary izy amiko hoe hiditra ao aminy aho ary izy amiko le olona idiran'ny Kristy zany de zany hoe tena asan'andriamanitra zany le mitondra anao hiditra tafiditra ao amin'ny Kristy fa zao miditra ao anatinao aloha izy de rehefa tafiditra ao anatinao izy Kristy amin'ny lalan'ny fanahy masina de izy zany no mibatanao ho tafiditra am'le ataony hoe ao amin'ny Kristy de jeojona manazava an'izany am'izay hoe lasa nomena hery ho tonga zanak'andriamanitra itoeran'andriamanitra ionena mandrakizay ao anatinao mitarika sady manao ny asa lehibe tiany atao zany raha tonga ny teny hoe zay mino aho ary jona de miteny an'izany hoe zany mino zany inge zay nandray azy de nomena tonga zanak'andriamanitra de zay mino ny anara mitovy ny teny hoe mandray sy mino zay nandray an'i Kristy zany de ozy izy hoe zay mino aho ny asa ataoko no ataony koa ranao asa lehibe no zany asy izy satria za makany amiray le Jesosy makany amiray mandray ny hery rehetra sy ny fahafanitsany an-datsy ty atany de iny nefa le ao anatytsika zay le herin'andriamanitra zay le mibaiko atsika zay de mahavita asa lehibe tsika fa tsy mitanondrika lava resy lava eo akory de ny ambaran'ny Efesiana toko voalohany andiny fahatelo amby folo avana namaranako azy manao an'izao teny zao soratra masina hoe ao aminy koa ao amin'ny Kristy koa ianareo ao amin'ny Kristy koa ianareo rehefa renareo ny teniny amin'ny famarinana de ny filazany tsara amin'ny famonjenanareo eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina ny dikan'izany tombo-kase zany liavana de hoe zavatra efa vita tsy afaka miova intsony fa efa voafatotra tombo-kase ao zany a de zay mino ny Kristy zany rehefa nandreny teniny amin'ny famarinany amin'ny famonjena de napetraka ao amin'ny Kristy de nasiana tombo-kase amin'ny alalan'ny fanahy masina zay ny Pentekosta riavana rehefa raisitsika tsara le Andriamanitra fanahy masina ny heriny ary ny fiainany de natsangana ho zanak'Andriamanitra tsika ary ampitoviana endrika amin'ny Kristy Jesosy ary de asinina n'Andriamanitra fanahy masina tombo-kase ao amin'ny fanahy masina io mba ho azy mandrakizay na inona zavatra iaretana atao asiana atao sy aretana sy mitranga eo amin'ny fiainanao efa nasiana tombo-kase ao amin'ny fanahy masina ao amin'ny Kristy anao koa fandresena lehibe ho anao zany ho atsika ho an'ny fiangonana satria io fanahy masina io no niteraka ihany koa ny fiangonana tamin'ny andro Pentekosta ho tahin'ny tompontsika rehetra riavana ary de mahireza indrindra amen. Misia mazava fandarana vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FTKM Ilan Vato missionnaire Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana